zany a midika tendry valiha. Mpamalen'ny tety tanàna zany a hetsika iray noforonina tany amin'ny 7 natao ampiroboroboana ny valiha izay zava-maneno nentim-paharazana malagasy. Misy mpitendry valiha maromaro a, izany hoe tanora mpitendry valiha ireo. Misy mpianatra mbola mianatra mitendry valiha, misy efa mitendry ihany a fa mbola manao mianatra sy mikaroka. Izany hoe ny mpamalen'ny tety tanàna zany fanomezana sehatra ireo tanora mitendry valiha sy mianatra valiha. Zavatra atao anatin'ny mpamalen'ny tety tanàna, ireo mpitendry valiha no mandeha mitety tanàna sady miendry. Dia misy koa fanomezana atelier na fampianarana maimaimpoana valiha. Tao anatin'izay taon'izay nefa tsy afaka nanao ny mpamalen'ny tety tanàna zany no toe-java-misy. Fa ny mba sehatra ny fampisehoana ny mpamalen'ny tety tanàna amin'ny anaty tambazotra sosialy. Mampiseho tanàna iray dia mitendry valiha izy avy eo. Manasa anareo anjony mpamalen'ny tety tanàna 20 zao. Aty Antsahatsikoa zany zay misy antsika aty ambanin'ny Rova Manjakamiadana, aty akaikin'ny fiangonana ambonina Mpamarinana. Dia ho jerentsika hoe inona ny mampiavaka an'ity quartier antsoina hoe Antsahatsikoa ity. Ilay anarana aloha efa hitantsika amin'ilay toerana manodidina eto hoe Antsahatsikoa, izany hoe Lohasatsy fanampaharoa. Be dia be no zavatra efa hita teto hatramin'izay. Dia ho jerentsika ny zavatra mbola misy eto amin'izao fotoana izao. Anisan'ny manavaka ny Antsahatsikoa zany ilay fomba nanorenana trano tety hatramin'izay. Hitantsika manoloana eto izao trano kambana vita amin'ny hazo, vita amin'ny zava-maniry. Izao zany ny fomba nanorenana trano talohan'ny taonjato faha 20. Fa teo amin'ny tao aorianan'izay fotoan'izay vao tonga tety ny anglisy dia nitondra ny fomba fanorenana trano vaovao amin'ny biriky izay hitantsika amin'ilay trano eo akaikin'ilay trano kambana anankiroa ireo. Dia ny toerana misy antsika amin'izao fotoan'izao ety ambanin'ny palean'ny Andafiavaratra. Dia midina mankeny amin'ny fiangonana FJKM ambonina Mpamarinana. Ireto trano kambana anankiroa ireto izany no sisa tavela eto Antsahatsikoa. Reto no maneho an'ilay fomba nanorenana trano tamin'ny zava-maniry taloha dia mbola voatahiry izy ankehitriny. Eto akaikiny eto kosa isika dia mahita ny trano gasy efa vita amin'ny alalan'ny biriky, misy lavarangana, misy ihany koa ny vavahady eto ambany. Dia hitantsika amin'izao fa mivoatra zany ny fomba fanamboarana trano raha oharina amin'ilay trano mbola vita tamin'ny hazo. Tazantsika avy aty izao ny lakanosy, tazantsika avy aty koa ny Fort Voiron. Be dia be ny tanàna tazana avy aty Antsahatsoroa. Reto izany no antsoina hoe plaine ny Betsinytatatra. Ity rahoty ndraiky ity zany dia mitondra ny lohateny Samy Faly Irana Rakototsavy.
Coucou daholo, tonga soa eto Antsirabe ny mpamaly mitety tanàna. Eto amin'ny avenue de la Gare misy anay izao. Eto foana manao défilé rehefa eto Antsirabe. Iza hiatrika dia izaho hiantsy. Hanolotra hira anankiray anareo izahay Canon Annie Paquelbel. Ankafizo ho ary.